Ivoaka tsy ho ela ny tamin'ny karama andreo mpampianatra firama ho an'ny traina Analamanga araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mbola ao anatin'ny dingan'ny fanamarinana ny anaran'ireo mpampianatra firama miisa 24 araka izany izy ireo hiasa ialana indrindra amin'ny mety sy ny alatra na ny fanararaotana. Dia ro jerentsika ny fanadidina ny entin'ny Ravakarandriamanalina eo amin'ny sary ny Mamira Samuely. Anatin'ny dingana fanamarinana ny anaran'ireo mpampianatra firama miisa 24 mahazo tambo-karama avy amin'ny fanjakana ny eo anivon'ny draina Analamanga amin'izao. Ireo anarana efa nahavitana izy fanamarinana izay moa dia avoaka avy hatrany ny tambo-karama enim-bolana izy ireo. Ka io tsy hoe tsisy mivolana hoe tsy manao ny fanjakana fa manao mihitsy zany ary izay nefa mifampiresahana teto moa solo tena vitsivitsy an'ireo atao hoe olona hoe tokona sy anina fa tsy misy zany raha hoe resaka imaly teto dia izay hoe ao anatin'le verification zay satria 4050 le olona dia tafety tsy maintsy ampidirina anatin'ny décision ny anaran'le olona 4050 jerena tsirairay hoe tena ireo ve le olona mba tsy sinony hoe fanomezana vola olona tsy fantatra na fanomezana vola hoe nampin'ny sisko na ny draina na ny zapy le olona zany hoe mba ho tatana mangarara le vola. Dingana maro no mbola lalovana amin'ny fikirakiranana ny tota-taratasy entina moana ny tambo-karama na mpampianatra firama. Sokajina ho fanampiana rahateo no ataon'ny fanjakana amin'izy ireo fa ny ray aman-dren'ny mpianatra kosa no miantoka ny karaman'izy ireo. Ka le fanampiana tsy mitovy amin'ny karama hoe tonga dia mandeha automatika isam-bolana fa zarona mbola miasa roa volana aloha izy dia mandefa taratasy hoe tena navita le asany marina le olona ny avy any amin'ny EPPS-any sy ny Brown Fram dia izay vao ampidirina izy hoe litololito mbola voatazonao ity olona ity efa tsy ohatrony fa efa lasa ity olona ity ohatr'izao dia ao anatin'izay zay vao manao le dossier andrareo mpampianatra firama dia amin'ny mahafanampiana azy koa tsy maintsy manaraka le procédure an'le hoe engagement mandatement liquidation paiement zany dia iny nefany araka ny fitantanam-bolam-panjakana tsy tonga dia hoe automatique isam-bolana dia manao ny fa misy lalàna zany aranany io. Isaky ny roa volana no mandray ny fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ny mpampianatra firama izay voasokajy ho isan'ireo enseignant firama subventionné.